Il préfet, ça ne va? Mais si, fait le ministre, ça va. Ça va, soyez-en sûrs, comme un complot sur mesure. D'abord sortir au cas pour arrêter quelqu'un. Pour commencer, voyons. Manaraga! Manahona, Badudu! No, Marag! Ay, Marar Magni! If I yell a gun, Armad? Atam Nakeri! The Inavan in the Rod Gavan! Bautara! Ay! Smite the Talian Zau! Ay, Tita Siatoloa! Faratan Faitano! The Som Nana Saramas and Dan! Dai! Arrêtez de blaffer. L'animal l'aura fait expressif. Manaraga! Un instant. Manus! Sama Mararfu! Iya. Yefakinelaga? Iya. Fahinan na pararfu! Fugat na nirafitaran sa foto daw! Tsy arety fitiavana koa dokotera fa vaingana koa da bianay sy bibianay maty. Dia vao maty aingana koa le alika tsy foka. Maty ny alika laty folo la! Iya. Alela le manana alika aloha amizao! Manana ka. Alika ino? Mahery fo be loha izy. Fa ino ny ilazalina fa mahery fo ny alika la? Alika vavy mampirapy azy fa Nya? mampiasa saina lery zany. De... Metimety kokoa angambany a? Fa tena marabe na ny folo la amizao! Tena marary izy. Sakany la mihitsy amin'ny alina! Iya. Zao zany a, metimety kokoa angambany a, oety makatio alika lesany io. Dia ampifanakaroza folo lafiny alika la. Bamilamilamy amin'ny vatalina zany. Mety amin'la zany. C'est un petit peu anarchiste, un peu tout, un peu quoi, un peu rien. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Eh là, avant qu'elle y a un là. Iya dokter. Là, Préfet, ça ne va? Mais si, fait le ministre, ça va. Manahon? Ça va. Fa tia ny ihany ity tsy mitsabolona marary saina. Tsy marary saina dokotera fa anao didipotra. Atao didipotra? Fa kay laty mbola vita amin'ireny lasiny ireny la didipotra tambola nakely an'la tany. Mbola tsy vitany amin'ny fomba fahavelona dia vao maly andrany be vianay nankaty aminao. Andreka kenao ry lanitronao. Fa ahoana nga tsy mety? Mety ka! Fa zany hoe ny alina zany ny anetezana ny etalina sekatera. Ino zany sekatera zany? Rehefa netezana vilona reny satria tsy hitanila. Raha olona mbola zazakely la dia le etikely reny. Fa raha ofa lehibe ohatry entana tsy laitra amin'ny etikely fa tsy maintsy sekatera. Oay de là! Arrêtez donc sa sœur. Bon, seulement faire sortir un instant. Pourtant, sortir aucun, faut arrêter quelqu'un. Et puisque vous ne pouvez en somme l'arrêter, ce sinistre farceur. Ah oui, ce qu'il nous en a fait voir. Un petit peu facho sur les bords, mais pas trop. Un petit peu royaliste, un petit peu communiste, un petit peu anarchiste, un peu tout, un peu quoi, un peu rien. Eh ben, dites donc, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez donc sa sœur.